Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Tsy milamitsaina eo amin'ny tany ny vahoaka malagasy ankehitriny mitombo ary mihamahazo vahana ny olana manodidina ny fananantany eto amintsika izay tsy hahafahan'ny mponina misitraka araka ny tokony ho izy ny zony to amin'ny tazapotsina nefa ny mpitondra eo anatrehan'izany. Manoloana ny ambana sy ny fikasan'ny olom-panjakana ny mety tany anarivony hektara ho ana orinasa vahiny ao an-tampony Oromby najoro ny fikambanany Piompiomby omby manalina isan'andro no mampiasa iny toerana malalaka iny iraofana ary ankinany ny fiainan'ny fokobara hoy ny fanio-kevitra antony mahazava-dehibe ny fiarovana azy. Maro ireo mpamatsy vola avy any ivelany no te hiara-iasa sy hanampiany Madagasikara saingy mbola vata misakana ho azy ireo ny olan'ny herinaratra sy ny politika misy eto amin'ny firenena hoy ny filohan'ny anteny miara-pirenena Christine Razanamaso Androany. Na eo aza ny fanomanana ny fiatrehana ny fividianana ho avy mila jerena haingana ny famahana io olan'ny herinaratra io raha ny fanazavana. Maro amin'ireo ray aman-dreny no mizaka ny tseran'ny aina noho ny afitsoko ny zanany ary isan'izany razanam-parany Mariety eny Andoharany fotsy. Ny zanany vavy matono ny bodiny tranony ary efa imbetsaka ny tory azy teny amin'ny Zandary. Any ivelany nenga tao Virginie Androany Larobiny samby voalohany mitondra fanampiana ra-tsakafo ho an'ny Bande de Gaza hatramin'izay 10 volana ny atombohany ateo amin'ny Israely sy Hamas izay ny aina anoanana sy tsy fandraria-tsakafo miaopapana ireo mponina tany an-toerana nantsipirindreo avy hatrany ary. Alarobia fahatelo mifolo ny volana marsa taona 2024 fahitafahoana aminao indray ny tenako tompolasy tompoko vavy atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao aterina ny arabo ary manasana mampanajana anjo izany hatramin'ny farany matoa andatsoratra avy hatrany dia tsy milamina eo amin'ny tany ny vahoaka malagasy ankehitriny mitombo ary mihamahazo vahana ny olana manodidina ny fananantany eto amintsika izay tsy hahafahan'ny mponina misitraka araka ny tokony ho izy ny zony to mitazapotsina nefa ny mpitondra eo anatrehan'izany. Zo fototra ny zo fananantany ary antoky ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena zava-dehibe ny fampahafantarana azy ho an'ny vahoaka eny fotony. Ny zo fananantany dia tsy ninona akory fa ny zo feno manamarina fa tompon'ny tany ara-dalàna ny olona iray ary io tany ananany io no ahafahany miasa mioty ny vokatra mivarotra na mangataka antoka amin'ny taniny. Voaro izay zo ananany olona izay rehefa manana taratasy ara-dalàna ny tompon'ny tany amin'ny alalan'ny fananana ny boky-tany na ny titra na ihany koa amin'ny alalan'ny fananana karatany izay misoratra amin'ny anarany. Ny fananany olona ireo indray avy eo no ahafahany na mivarotra na manao antoka na manolotra na mifanakalo na manolotra olova. Isan'ny tanjona lehibe napetraky ny mpitondra fanjakana ho fitsinjovana ny vahoaka ny fotony amin'ny fiarovana ny taniny sy amerenana ny taniny amin'ny malagasy ny fanomezana boky-tany 10 alina sy karatany 2 tapitrisa. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe milamina sy afaka misitraka araka ny tokony ho izy ny taniny ve ny malagasy ankehitriny raha ireo tanjona ireo. Raha toa ka ady tany avokoa ny 900 ny raharaha eny amin'ny tribonaly eto amintsika izany hoe milamina ve ny mponina fa efa azy ny tany ary milamina ihany koa ve izy miary sy mivelona eo aminy amin'ny mahazo fototra azy. Atreto aloha vitsy ny malagasy afaka milaza sy ilaza fa milamina eo amin'ny taniny. Efa manana titra ny sasany mbola misy mahavita manao titra hafa ka milaza fa izy indray no tompon'ilay tany. Toerana maro no efa nahitany izany ary vao maika ny anazo vahany izany tatoato. Midika izany fa tsy milamina eo amin'ny taniny ny tompon'ny tany. Maro ihany koa ireo mipetraka sy manajary ny tany aman-taonany maro saingy tebiteby andramanalina no iainana manontany tena hoe roviana no isy androka ka ialeto. Vokatra izay tsy maintsy trano tsy zarizary no ahorina fa tsy ireny trano ho andaniana vola mankarena ireny. Mba kelikely kokoa amin'izay fotoana ny fahavoazana raha toa ka milatsaka tampoka ny fandroahana sy ny fandrodanana. Ankoatra ireo
Maro amin'ny malagasy miaina sy mivelona amin'ny taniny ihany koa no tsy afaka misitraka ny zony araka ny tokony ho izy. Antony, tsy maintsy mitsoaka, miala ny tanàna sy ny asa fivelomana no ny afitoky ny dahalo sy ireo mpanao asa ratsy. Maro amin'ireo mpiray tanindrazana no tsy maintsy miafina any an-tsaha amin'ny alina, tsy afaka matory ao an-tranony no io asan-dahalo io. Ny zava-misy aloha, miseho mitarika sy momba ny fokonan-doha amin'ny resaka fananantany etseroa ny mpitondra fanjakana, saingy ava olana amin'ny olana iainan'ny vahoaka marina ve no diniana amin'ireny. Raha nisan'ny fikonan-doha natao mantsy, nahitana vahaolana, tsy efa milamina ve na dia ny 120 malagasy fotsiny ihany aza hatreto. Ny vahoaka izay efa mandry andriranantsy andro manalina, efa bita tao aminy tsy filaminana amin'ny tany sy ny tranonenany, fa bodoy ny mpanefoefy sy mpanambola ary ny teratany vahiny ny taniny. Dia ho tahaka izany hatrany ve no iainan'ny malagasy raha ny resaka fananantany eto Madagasikara no resahana, na eto amin'ny renivohitra na any amin'ny tontolo ambanivohitra, tsy misy afaka ny laza fa milamina ary misitraka ny zony araka ny tokony ho izy. Ireo mpanararotra ihany koa andanin'izay manararotra ny tsy fahafantaran'ny mpiray tanindrazana aminy ka mitady ny fomba rehetra ahazona tombontsoa eo papana amin'izay resaka tany izay. Manararotra ny mpiray tanindrazana fa manoloana ny ambana sy ny fikasan'ny olo-mpanjakana no mety tany anarivona hektara ho ana orinasa vahiny ao an-tampon-tanànan'ny Oromby. Najoro ny fikambanan'ny Piombiomby omby aman'alina isan'andro no mampiasa iny toerana malalaka iny hiaraofana ary hiankina ny fiainan'ny fokobary ho ny faniohon-kevitra antony mahazava-dehibe ny fiarovana azy. Olona saina. Tsy mitsahamena ny isan'ny omby amin'ny faritra Oromby raha tato anatin'ny folo taona farany. Eo ny asan-dahalo fa isan'ny antony ny fanomezan'ny fanjakany ny tany firaofan'ny omby ho ana orinasa vahiny iray. Raha oharisika zany gna omby tato amin'ny commune any Ambatolahy ataony statistika tamin'ny andro taloha nahatratra agny amina 2 hesy ny omby tato amin'ny commune any Ambatolahy. Raha jerena izy amizao ataoko tombatomba sosotra zara la ho 9 aly ny isan'gna omby ato amin'ny commune any Ambatolahy. Ny antony mahalany azy sy ampy ny tany eraofana eo amin'ny 700 ny vahoaka eto amin'ny faritsy ny Orombe miay amin'ny omby manontolo. Rehefa miresaka tany mako zahay atoy dia resaka omby zay. Rehefa miresaka omby hay atoy dia resaka tany zay. Ny projet tiako tenenina voalohany indrindra mako le miteraka resabe ato resaka tozigrina. Resaka tozigrina tena nanimba tany be indrindra tato amin'ny faritsy ny Orombe, indrindra fa tapon'ny Orombe ato. Ary nahazo velaran-tany maro. Ary nanomboka teo tena nampihena n'io resaka fiompiana omby. Satria be loasy ny tany azy ny tozigrina, ny hena lava sy ny kolikoly avolenta no misy ao amin'ny faritra Orombe. Olom-boafidy sy olom-boatendry maro no mahazo tombontsoa manokana amin'ny orinasa vahiny io ka mamela malalaka azy ampiasa sy hitrandraka ny tany. Io no isan'ny antony lehibe nananganana tamin'ny fomba ofisialy ny fikambanan'ny Piombiomby izay ivondrona andro olobe sy lonaky, tompon'omby, mpiarak'andro mivondrona ho fiarovana ny tany. Ta io soa sy agnahy olo maro toy lahy anao Zagnahary anao tany mba nisy soa ao mba sava sy mivolena zao koa. Tsy haiko olo telo na efasy ambadimbadiky agny ry nanontaniana dia nanaiky anazy dia nandefa n'io tany. Ary eto zahay fikambanana dia manameloka tanteraky olo manao fivarotan-tany sokosoko regny. Ary olo manimba simba regny tany firaofany omby regny. Sarotiny tokoa zahay ary vongony mizoro mandrakariva ary sekenay ny zavatra hanimba ny firaofana omby ohatran'ny teo aloha izay sy nakasitrahinay apahatelo ny sisa zay sisa amin'ny omby amizao. Ka mino zahay fa raha io zany sy misy fanarenana raha afaka 10 tao miferesiretako azy manokany zara la omby sarety ray roa ro sisa hampiasay ato amin'ny tapon'ny Orombe afaka 10 tao raha agnahiahinay mba izy reva ny taranaky indrindra fagnafara mandimby. Fa raha ataonay zery todika ny resaka fiompiana omby ny tena zava-dehibe ho ny tapon'ny Orombe. Ary io mahabaragnibara ho ny resaka fiompiana omby. Nanatrika ity lanonana nampahafantarana ny fijoroan'ny fikambanan'ny Piombiomby ity ireo soliteny na mpanjakana
fotoana izay niandrasan'ireo mpiarakandro sy tompon'omby ny hevitra izy ireo mikasika ity fanomezana tany ho an'ny vahiny ity saingy tsy nahazo valy ny narirarira ny resaka. Ny fotom-piveloman'ny fokobara izay miankin-doha amin'ny omby ary ahina hivatika zavatra hafa izany aoriana kely manoloana ity famotehana mivantana ny sehampiarian'izy ireo ity. Io no antony anairan'ny SIF na ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana manoloana ity tranga ity. Ny firaisamonim-pirenena SIF izay isany nanatrika ihany koa ity fotoana teto an-tampony Orombe ity. Tsy dia tokony ho lara-pahamehana amin'ny fanjakana ny manome tany ho an'ny olona nivelona satria misy firenena anankiray zany zao tsy manana tany ho volena tony any eo amin'ny firenena anankiray satria lasa ampiasan'ny investisseur avy any ivelany avy mila mitandrina zany fitondrana malagasy amin'izay somary tompony mangatakatany ihany satria na dia miaina eo amin'ilay tany azy izy dia matetika voilakilaka satria misy ihany koa zany ireo olona zay ataontsika hoe tsy maty manota ngamba raha zay ny tenana azy mitady ny tombontsoa manokana zay fitiavatena zay fitiavatena kely ka na dia olona efa samy misehatra azy amin'ny hoe ho ady ho an'ireo vahoaka ireo matetika dia rehefa mahazo tombontsoa kely dia saika lasa miova rehefa teo arina raha zao zavatra zany mitranga dia zany mary tsy hitovy ny hevitra fa ho an'ny mpanan'omby dia manana heviny izy, mitondra fanjakana manana heviny izy, ho an'ny mpandraharaha koa manana heviny izy, ho an'ny mpamaty vola koa mety manana heviny izy dia rehefa tsy orindra zany ireo dia miteraka fikorotana foana eto amin'ny firenena. Variana amin'ny fanomezana vahana ny vahiny ireo nampindramina ny fahefana ary adinona tsy norarahina ny vahoaka malagasy ho hiatrany ny fanehoan-kevitra ireo firaisamonim-pirenena. Ity tany eto tampony Orombe ity izay tokony hijerena sata manokana eo amin'ny fananantany. Tsy tafiditra anatin'ny domaine public de l'État io, tsy tafiditra anatin'ny domaine privé de l'État io, tsy tafiditra anatin'ny sata manokana io. Ka raha ny sosokevitrinay société civile zany dia hoe tokony ho faritana ihany ety amin'ny faritra Orombe na amin'izay toerana misy omby hoe omena statut manokana ho atao finanana omby sakafo ny toerana sasany mba hampilamina ny zavatra toy itony. Dia fijery koa azy misy politika avolenta be ao an-tambosina zavatra io. Raha izay faharoa ny tsy fahafantaran'ny olona ihany koa ireo olona ny lalàna mahakasika fananantany dia mampanahirana eto Madagasikara. Fa ny toerana finanana aomby sakafo ohatran'izao tokony manana sata manokana eto Madagasikara satria na omby fantatsika loatra fa harem-pirenena ary misoratra amin'ny na amin'ny zavatra rehetrarehetra mahakasika Madagasikara marika fiandrianam-pirenena ihany koa. Mitaraina ireo tompon'omby, mpiarakandro, mpamboly sy mponina mampiasa ity tampony Orombe ity manoloana ny fanagazana amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny velaran-tany 100 hektara ataony orinasa tsy miankina io. Tranga izay ho tanterina misimisy kokoa eto amin'ny fampalalam-baovao ihany. Mandritana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay hatrany dia maro ireo mpamatsy vola avy any ivelany no te hiary asa sy hanampy any Madagasikara saingy mbola vato misakana ho azy ireo ny olany herinaratra sy ny politika misy eto amin'ny firenena. Hoy ny filohan'ny anteny miaram-pirenena Christine Razanamaso Androany. Na eo aza ny fanomanana ny fiatrehana ny fifidianana ho avy mila jerena aingana ny famoahana io olany herinaratra io raha ny fanazavana. Tokony atao lara-pahamehana ny famahana ny olany herinaratra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hoy ny filohan'ny anteny miaram-pirenena Christine Razanamaso raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany. Raha tsy maintsy irosoana ho izy ny fifidianana ho avy saingy mila jerena manokana ny famahana io olany herinaratra eto amintsika io. Nambarana hatrany fa tsy ny volana ny rafitra na ny ara-teknika ny olana eto amin'ny firenena fa ny fitsivalanan'ireo olona sasany no fototra mampiamatra ireo mpamatsy vola avy any ivelany. Resaka fifidianana izay moa dia raha anatiny ny firenena izay fa ny zavatra tena ny mahamaika dia ny olana hoe fahoriany vahoaka malagasy amin'ity tsy fahatomombanana any ireto herinaratra ireto ary tsy ny vahoaka malagasy rery no manana misedra fahasahiranana be fa na ny mpampiasa vola aza zay tonga eto ny investisseur dia misedra olana satria ny herinaratra dia mbola tsy tena ao anatiny fenitra zay tokony ho izy. Karak'le voalaza moa ny tsy ny vola no tsy misy ny programa efa mipetraka fa ohatra misy karazana fitsivalanana hoe tsy sakana misy sakana ka le sakana tsy resaka vola tsy resaka ara-teknika fa tena sakana araka ny olona izany.
Zava-dehibe araka izany ny fanatrihan'ireo solombavambahoaka ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana meo avy izao mikasika ny fandinihana ny lalàna amin'ny fenitetim-bolam-panjakana Asipantsina na ny LFR 424 hoy hatrany ny fanazavana. Ny lalam-pandrenona moa no arahany fa misy tokoa session izay hijerena ny lalàna ny teti-bolam-panjakana Asipantsina. Iveriko fa zava-dehibe zany satria miakina amin'ny teti-bola ny zavatra rehetra ahafahana manatotosa izay programa mpanjakana ka dia tsy raha vao mipetraka ilay session ordinaire satria ny lalam-pandrenona ny manambaran'io dia manao ny asa ny solombavambahoaka. Taivina, isan'ny filohany antemera-pirenena vehivavy amin'ireo firenena misa 420 nanatrika ny fivoriana an-tampon'ireo vehivavy filohany antemera-pirenena maneran-tany na ny sommet des présidentes de l'Assemblée nationale izay notanterana tamin'ny Frantsa ny 9 sy ny 7 martsa lasa teo ity farany. Isan'la dinika tamin'ny latabatra boribory io moa ny mahakasika ny ady atao amin'ny herisetra amin'ny vehivavy sy ny fahasalamana fa eo ihany koa ny fampitovian-jo eo amin'ny mahalasy sy ny mahavavy. Tsy mitovy ny herijika eo amin'ireo samy kandida solombavambahoaka raha ny lalàna nojerena antony misitraka tombontsoa rehetra amin'ny maha-solombavambahoaka azy hatrany ireo efa voafidy teo aloha na mbola hirotsaka azy. Azo heverina ihany koa ny fametrahana ny kajy amin'ny nametrahana ny datim-pifidianana isitrahany ireo manana raharaha maloto ny immunité parlementaire. Zoniela tokony asiana fijerena ny lalàna mifeny fifidianana solombavambahoaka mba isian'ny fitovizan'ny herijika eo amin'ny samy kandida hirotsaka hofidiana. Raha ny lalàna 24 sy 12 tsipika ohatraohatra 12 mifeny fifidianana solombavambahoaka no jerena ao anatin'ny 40 andro sy farana ny fotoam-piasany solombavambahoaka no tsy maintsy hirosona ny fifidianana solombavambahoaka. Tsy misy ny fametra-pialana ihany koa fa samy manao ny asa maha-solombavambahoaka azy ireo efa voafidy no sady afaka mirotsaka hofidiana. Misitraka ny tombotsoa sy ny hiakarama maha-solombavambahoaka ihany koa izy ireo na mirotsaka hofidiana azy antony tsy mbola tapitra ny fotoam-piasana izay tsy mampitovy ny herijika eo amin'ny voafidy teo aloha sy ny olona vaovao. Raha mahatsikaritra koa tsika na inona fifidianana eto amin'ny tany sy ny fanjakatsika ny solombavambahoaka dia afaka manao fampelezan-kevitra hatrany tsy ohatran'ireny le hoe fonctionnaire zareo hoe tsy maintsy mametra-pialana fa ny solombavambahoaka maha olom-boafidy anazy izy dia afaka manao fampelezan-kevitra tsy mila manao fametra-pialana tsy mila n'le hoe mise à disposition na ohatran'izany fa afaka manatrika foana afaka manao foana zany zareo dia dikan'izay sady mbola candidat ino filazana azy candidat permanence izany raha ny solombavambahoaka masina resaka. Azony ataony somatsara zany raha ohatra ataontsika hoe misy an'le tenenina hoe session parlementaire ny volana Mai ny sady manatrika an'ilay session parlementaire no ihany koa no manatrika an'ilay fampelezan-kevitra ataony izay marihana araka ny voalazan'io lalàna io ihany hoe araka amin'ny 20 andro ny fehi-potoana anatanterahana n'izay fampelezan-kevitra izay. Akoatra izay misitraka hatrany ny atao hoe immunité parlementaire ireo solombavambahoaka ireo. Raha amin'izao efa napetraka ny kajy efa amin'ny fotoana amoahany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny voka-pifidianana mbola ao anatin'ny fotoam-piasana izy ireo ka tsy misy ny fanenjehana ireo solombavambahoaka voaroroy amin'ny raharaha kolokolo sy ny maro avy. Satria izy mbola mizaka hatrany voalohan'ny volana jolay izy dia mbola député. Ataontsika hoe volana Mai nina misy ty le 29 Mai ny fifidianana raha atao kady tsotsotra mety possible atsika zany manana député voafidy lasa aloha zay tokony izy hoe proclamation zany mety possible hoe amin'ny faran'ny volana jiona mety misy an'izay dia izay ny anankiray hoe na hitantsika moa hoe mety anam-potoana zany zareo ao amin'ny ACC sy ny CENI raha araka ny fehi-potoana mety hoe tsy hisy fahabangana mihitsy zany ny tena marina ny toerana ao amin'ny teny mera-pirenena mindray mitoraka aty raha voajantsika somatsara io daty io. Mamoaka zany ny ACC hoe reto indray ny solombavambahoaka vaovao dia izay voatapitra n'ilay teo aloha.
in'le fanambarany asa ise iny mamarana an'le teo aloha sy manome toerana an'le vaovao indray manomboka izao de ireto indray ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy. Hatreto na efa nivoaka aza ny datim-pifidianana hita hatrany ny fitavozavozany ny senisy amin'ny fikarakarana izany. Andro vitsy sy aty anomboany nisy afametrana nisy afirosahako ofidina tsy mbola fantatra ny isan'ireo solombavambahoaka ofidina. Anao fandarana manokana hita fana amin'ny vahoaka malagasy amin'ny zoma 20 martsa ho avy izao ny kolektifa ny malagasy isany andrasany maro amin'izany fandarana izany ny firesahana bebe kokoa mahakasika ny sosialim-bahoaka fa eo ihany koa ny manodidina ny fanohizana ny fitakina ny mahatanitandalana isorohana ny fividianana feno osika tahaka ny fividianana filoham-pirenena izay natao amboletra farany teo ho ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena androany. Fijerena ny sosialim-bahoaka, fametrahana politika mazava ahafahana mampandroso ny firenena, ary fametrahana ny fitakina ny mahatanitandalana, mialohany irisoana amin'ny fifidianana ho avy, no isan'ny teboka tokony ho resahan'ny kolektifan'ny malagasy amin'ny fandarana manokana izay atao amin'ny zoma ho avy izao, ho ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena izay nanaovana fanadihadiana androany. Ity fandarana ity izay hita fa ny kolektifan'ny malagasy amin'ny vahoaka mahakasika ny olana sy ny tontolo politika misy eto amin'ny firenena. Voalohany indrindra dia ny sosialim-bahoaka aloha zany tokony haroso satria sosialim-bahoaka zany ao anatin'ny iainan'olona andavanandro sanandro dia zay zany ny vahaolana aloha sosialim-bahoaka. Ny andrasana zany tokony hoe iray saina sy iray fitiavana satria tsy mizotso le firenena raha tsy ao le fitiavana sy ny ray-tsaina dia mifampitoky dia mifampitondra tanana sy ny saina sy ny vava sy ny fo zay zany le izy. Ny fandiniako an'izy amin'izay efa 80 taona latsaka dia mandeha foana zany ny tolona efa hatram'izay ny tolona kolektifa ohatrany hoe mpitondra fanjakana nefa eo fa ny tena marina aloha mba iraisaina sy hifankatia izy rehetrarehetra mba hifandamina indrindra fa amin'izao fifidianana député zao dia iraisaintsika malagasy mba iray fosi-saina. Ny fivahana misy ny mandrandrainay io zao ia iny manazoko resahana ia tokony resahana tsara misy ny sosialina ka sahirana vahoaka ka sahirana tena sahirana misy ny vahoaka aloha zao fire vahoaka azy aloha ataontsika efa manana ny vitakefandreo tokony tsara ny sosialim-bahoaka zay aloha dia ny resaka filaminana ny sécurité ny fahefa-mividin'ny malagasy efa sahirana daholo ny olona rehetrarehetra tsakanavaka zay ngamba ny tena zava-dehibe amin'izao aloha tsy hitako zao zay vahaolana amin'izay nay moa zany zay ety ambany vahoaka ety ambany dia miandry fotsiny fa tsy hitanay inona izay ataondry zareo dia efa iainana foana. Raha tsy ahivina, isan'ny teboka notakina sy napetraka ny kolektifan'ny malagasy ny anatanterahana fifidianana madio, mangarahara sy ekeny rehetra. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana ny mahatanitandalana, ny fanadiovana ny tokotanim-pifidianana, elana amin'ireo tsy fahatombanana maro samihafa, tahaka ireny tsy eo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay natao amboletra farany teo ireny. Manamafy izany foto-kevitra ijoroana izany ny kolektifan'ny malagasy izay hita fa mivahoaka malagasy amin'ny zoma 15 martsa ho avy izao amin'ny 9 ora latsaka fahaefany. Any Ankazoabo dia ataon'ny solombavambahoaka voafidy ao an-toerana fitadiavam-bola ny fampiarana ny dina andro masipok'olona ho ireo ray aman-dreny ao an-toerana mitaraina fanampin'izay mirongatra izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana fa tsy araka ny tatitra diso ampitaina aty amin'ny fanjakana foibe hoy izy ireo fanadiadina. Araka ny nampitaina teto amin'ny fampahalalam-baovao omaly, misy olom-boafidy avy amin'ny fitondrana, isan'ny tompon'antoka amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny distrikany Ankazoabo ka tokony andraisana fepetra. Nanamafy izany ireo ray aman-dreny ao an-toerana ary nilaza fa isan'ny ataon'ny solombavambahoaka fitadiavam-bola ihany koa ny fampiarana ny dinina andro masipok'olona izay tsy misy rafitra ifampifehezana. Sahala amin'izay koa aberety aborano taporaiky amin'ny samby heviny vinono maty sy voa samy sy ndapamon'olo sy migadra sy nagnavaka ao na mpagnavahiny ao amin'ny député ao sy ampiampy avao sy mifagnaraka amin'ny dina satria ny dina andro masipok'ololo sy misy rafitra mifehy azy fa zay tiany atao ao zany no amin'ny raiky no amin'ny roy no amin'ny telo ambefasy dia mazava nefany lasa nataony solombavambahoaka fitadiava ny fampiharana dina aigny vao mierany mpanao kabary
alao agny amin'ny fokotany laha misy voamerana fa iraiky avao zany ro sady député mpanao lalàna mpanao dina nefa de sy anjarany solombavam-bahoaka tompoko izany manao kabary zany fa roagny commune ao ny vondrom-bahoaka sy anjara-pahefana agny ry tokony manao kabary dina ny loza nefany dia angalany solombavam-bahoaka 10 hesy isaky ny kabary fa hoe kesiny député aita zany vola zany mandika lalàna zany satria sy azo atao mamory vola sy misy taratasy mpanjakana manamarina an'izany vola zany ary hoatrino moa zany vola zay am'izao fotoana zao. Nanamafy ihany koa ireto solotena ny ray aman-dreny ao an-kazo abo ireto fa mirongatra izay tsy izy ny fandripaly manao an-toerana fa tsy araky ny filazana etseroa hoe milamina ny ao an-toerana vao tsy ela akory olona 4 no namoy ny ainy ary 5 hafa no naratra mafy vokatry ny fanafian-dahalo tao fotivolo ny sabotsy lasa teo mijaly ny mponina ho izy ireo misy zavatra tsy ara-dalàna ataon'ny mpitondra misy zavatra tsy ara-dalàna ngataon'ny mpitondra ato mamo ahay aomby andrano manisy ao misy aomby 400 trobo tsy hita zay valerany am'izao henaniky sika miteny zao misy aomby koa 400 koa nenga baka okily valokely misy faty on'olo efatsy 7 marasy andapotaly eto amin'andro isaranay zao afoty volo tahaky an'izay io misy an'olo maty io ka faty ain'olo moa tsy narany monsieur David teo baka agny abirety aborano sy vandy io fa mariny tahaky an'izay ao ambondro nisy andregnamy io mariny io fa ndre olo agny atika akapoky koa mbovonony olo sy gadra mamono olo aminay ato angatana araka izany hoe ireto solotenan'ny ray aman-dreny ao akazo abo ireto ny andraisana fepetra mikasika io dina tsy nahazona lalana sy fankatoavana ampiasainy solombavam-bahoaka io miteraka vokadratsy maro eo anivon'ny fiarahamonina zany raha tsy misy fandraisana andraikitra ao anatin'ny fotoana fohy ka zay zany no mahatonga anay eto magnambara amsika aminareo ambony agny mangataka fidinanareo hagnazava ny firafitry ny dina indrindra ianao Andriamatoa lehibe ny faritra fa nanaiky ianao zany ny hanaovana ny andrimasom-pokon'olo eto Kazoabo nefa dina andrimasom-pokon'olona sy mandeha araka tokony ho izy sy misy règlement fisipoka anaty mifehy azy fa dia ataotao fahatany am'izao agny avao zany sy nisy fitsarana na kato an'izany dina andrimasom-pokon'olo zany ka malahelo ny vahoaka voasindry azo lena am'izany fampiharana dina sy nahazo fankatoavana eto amin'ny distrikana Kazoabo zany nanamafy hatrany izy ireo fa olona afaka hiaro ny vahoaka sy ny tombontsoa ny vahoaka no ilaina fa tsy olona hikatsaka ka tombontsoa manokana angatana araka izany nijerena Elantsy indrindra tompoko ny fahatapahana no ny fahatapahan-jiro izany hatrany mitatry ny vaovao ara-potoana amintsika no izantsika ny fampahalalam-baovao ary dia marary amin'ny sehatra rehetra ny firenena ankehitriny ka mila fanasitranana aingana hoy ny eo anivony ny collectif des citoyens raha nanio ny heviny androany manana didy sy andraikitra amin'izany ny isambatan'olona indrindra ny mpitondra fanjakana noho ireo olana isan-karazany sy ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara marary ny firenena amin'izao fotoana ary zavatra hafa no mahavarianantsika indrindra ny mpitondra fanjakana hoy ny eo anivon'ny collectif des citoyens tamin'ity androany ity dia isika ity mbola lina sy varim-bariana amin'ny zavatra hafa tsy mitera-boka-tsoa maharitra akory ny aretina nefa ato tsy mitsahatra ny miomby ary ny fahoriana mianjady dia mia mahery vaika hatrany ny fitobiny eo amin'ny andavanandro mpiainan'ny olona koa maninona amin'izay ary sika raha mifantoka amin'ny fomba hamoahana ireo ody mahomby entina nomboana ny fitsaboana hitondrantsika any amin'ny fahasitranana tanteraka araka izany mangataka ny mpitondra sy ny tafika ary ireo ray aman-dreny manana fahaizana sy fahalalana mba hifampidinika aingana ny collectif des citoyens na izany samy manana ny andraikitra tandrefy azy avy ny tsirairay manoloana io fanasitranana ny firenena tsy maintsy erosoana io ny tsirairay sy ny daolobe dia samiana na ny anjara ndraiky ny manandrefy azy satria tsy misy ireo izay ataontsika hoe hitazan-davitra satria samy tompon-draharaha ka tsy misy no atao haingon-databatra mety ary azo atao tsara ny mametraka
gouvernemanta tsy miandany tantanin'ny technicien fa tsy voatery foana andalo amin'izany fiaraha-mitatana zay tsy mampanjary ny raharaha zany. Takina trano ny fampiarana ny lalàna sy ny fanajana ny demokrasia eto Madagasikara hoy izy ireo. Isany efa nitolomana hatr'izay zany ary mbola hitolomana hatramin'ny androany. Mangataka ihany koa ny collectif des citoyens ny tokony hanomezana vahaolana amin'ny sosialin'ny mponina ao anaty fotoana fohy. Maro loatra ny zava-mitranga ny anivon'ny fiarahamonina, vokatra ny fahantrana sy ny tsy fisian'ny asa. Izay ny tapany voalohany tamin'ny fampahalalam-baovao hanaraka teto dokam-barotra fireto isika dia miverina eto anatin'ny tapany faharoa. Lâche plus ton fun, des études, tes recherches, ton fun, tout sur ton fun avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arias. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Verina somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isokana hatrany ianao mbola manaraka ny fahitalavitra kolo. Vaovao avy any amin'ny faritra Vakinankaratra izay hatrany dia nahazo fiofanana avy amin'ny fikambanana tsy miankina ireo mpampianatra avy ao amin'ny ZAP commune Ambanivohitra Ambatomena distrikana Antsirabe faharoa. Misy fiantraikany tanteraka eo amin'ny lafiny fampianarana ny fampiofanana omena ireo mpampianatra ireo hoy ny ben'ny tanàna satria rehefa tsara ofana ireo mpanabe dia mitombo ny kalitao ny fampianarana. Andrinirina Andriamiarso, Kolo Antsirabe. Mitohy hatrany ny fanatsarana ny kalitao fampianarana atao anatin'ny commune Ambanivohitra Ambatomena distrikana Antsirabe faharoa faritra Vakinankaratra. Arak'izany dia nisy ny fampiofanana izay karakarain'ny fikambanana tsy miankina iray sy ny fitoeram-panofanana mpampianatra ara-panjakana CRINFP avy eto Antsirabe izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa antsoina hoe tetikasa santatra. Maro ireo fotodrafitrasa mahakasika ny fanabeazana efa nataon'ity fikambanana tsy miankina iray ity taty an-toerana, indrindra fa ny fanamboarana sekoly, ka dia izao nanamafy ny traikefan'ireo mpampianatra amin'ny alalany fampiofanana izao indray. Misy fiantraikany tanteraka eo amin'ny lafiny fampianarana eto amin'ny commune Ambatomena izao fampiofanana omena ireo mpampianatra izao hoy ny ben'ny tanàna satria rehefa tsara ofana ireo mpanabe dia mitombo ny kalitao fampianarana. Tsara marihana fa ireo mpampianatra ireo dia efa nisy ny fisatarana izay natao azy teto anivon'ny commune tamin'ny 4 janoary taona 2024 ity ny fampahafantarana azy hoe ireto ny module rehetra arahana mandritra ny fiofanana izay ho tanterahana ao anatin'ny roa taona. Tao aorianan'izay dia nanao fisoratana anarana ireo mpampianatra izay vonona ka misy 750 izy ireo ny vonona natanteraka an'izay fiofanana izay ao anatin'ny roa taona ka ao aorianan'ny fiofanana ny tena zavatra ngezabe ao anatin'izany dia hoe hisy fiantraikany amin'ny asan'ireo mpampianatra ireo izany. Hisy fiantraikany amin'ny ankizy eto anivon'ny commune Ambatomena ihany koa satria rehefa tsara ofana ny mpampianatra dia hiakatra ihany koa zany ny kalitao an'ny fampianarana eto anivon'ny ZAP Ambatomena. Marobe ireo zava-baovao sy fahalalana azo ary tombotsoa amin'ny fampiofanana tahaka izao hoy ireo mpampianatra mpiofana eto amin'ny ZAP Ambatomena izay sitraka ny fiofanana. Tena zava-dehibe tokoa ny zavatra hoentin'ireto CRINFP reto anay ary tena anisan'ny zava-dehibe indrindra ny fiofanana izay atongaviny ety. Raha tokony ho any Antsirabe izahay dia tonga aty mihitsy zareo. Arak'izany dia nahatra 3 andro ity fampiofanana ireo mpampianatra avy eto amin'ny commune Ambatomena ity ary ao aorian'ny fiofanana dia isy ny fanadinana izay ho ataon'izy ireo azahoany ny diplôma ara-panjakana ahafahany manatevina indray ny traikefa izay efa nananany teo aloha. Fa tsy mitsaha miakatra ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ary isan'izany ny siramamy izay efa tafakatra hatrany amin'ny 9,000 ariary ny iray kilao amin'izao fotoana. Manana andraikitra goavana amin'izany ny mpitondra fanjakana hoy ny mpiaro-nizon'ny mpanjifa na eo amin'ny fanarahamaso ny fandanjana na eo amin'ny fampiroboroboana ny famokarana anatiny. 209 ny farany ambony amin'ny vidin'ny siramamy ankehitriny ary 705 ny vidin'ny farany ambany
raha amin'ireny mpivarotra mpanjara ireny araka ny fanadiadina tao teto Antananarivo renivohitra androany vokany malaina hividy amin'ny fividy mahazatra ny mpanjifa ka mampiena izany hatrany amin'ny 500 isanjato tsy araka ny nieverana azy ny fiovan'ny vidin'ny siramamy raha ny fanehoan-kevitra azo avy amin'ny ireo mpiarony zo mpanjifa raha ny tokony ho izy tokony hamokatra ireo toerana famokarana siramamy ary mbola maro ireo siramamy avy any ivelany ho hatrany izy ireo. Siramamy moa zany izay mantenaintsika mihitsy hoe tsy isan'ny akatra be tahaka an'izao satria nisy fotoana efa nanao plafonnement tsika niezaky nanao an'ilay hoe ferana le vian-javatra ny ayanay zany anatin'ilay izy dia hoe lay lalana simba be dehibe io mety mahatonga an'ilay fikaran'ilay vidin'ny siramamy dia manao antsoavy ihany anatin'ilay izy marina hoe tolona sy tinady ilay izy marina hoe misy antony misy facture hafa hoe taka lalana be simba araka ny lesana teo mahatonga an'ilay izy satria mety hoe mampitombo an'ilay sarany fitaterana kanefany tokony jerevana ihany le fepetra hoe ahafahana mametra an'ilay izy fa efa mividin'ny olona moa zany fiarahantsika mahafantatra ary izay foana moa ny nay ataon'ny fimozom-pamina ilay izy hoe efa mividy zany no tena mandringa dia manjara mampirety amin'ny mpanjifa. Tafiditra ary tsy afa-miala amin'ny fiakaram-bidin'ny PPN ny fangalaran-danja ary mila fanasaziana izay tratra. Angatahana araka izany ny anatevenana bebe kokoa ny fanaraha-maso amin'ny fandanjana. Antsika mpanjifa zany miandry an'ilay tena hoe asa satria asa fitaram-panjakana zany ny OPJ ny operan'ny officier de police judiciaire no manao an'ny fanasaziana manenjika an'ireny itsika mpanjifa na izay eto fikambanana mpanjifa maraindraitra dia miantso aoka zareo manentana andrakofa ataonay hoe misy an'ity zao ka hoana dia anjany zareo midina makany dia manara-maso antsika hoe mbola tsy vita ny taka an'ilay fitaovam-pandanjana teneniko teo zao ny araka an'ilay tany dia na mifampitandrema nefa heritaona latsaka gaga indray zay fa mbola tsisy fampiarana foana ny lalàna mahakasika ny fitaovam-pandanjana zany le izy zany miankina zay izy hoe miankina amin'ilay fanasaziana miankina amin'ilay ery ampiasan'ny fanjakana ihany tsisy afa-tsy zay satria ny olona zany rehefa tsy bedesinao rehefa tsy azenao izy dia tsy rarahany zany fa averina foana zay zany fa ny andraikitsika mpanjifa dia manentana miantso foana anatin'ilay izy. Ny tsy fahampian'ny entimanana sy ny amaevan'ny sandam-bola malagasy no mila arenina hoy izy ireo tsy mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piaina ny karama farany ambany ka ny mpitondra fanjakana ny tokony anarina izany amin'ny alalan'ny fametrahana paikady mahomby sy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka. Sosializay hatrany dia maro amin'io ray aman-dreny no mizaka ny tsihatra ny aina no ny afitsiko ny zanany ary isan'izany ireo zany aparany Mariety eny Andoharany fotsy ny zanany vavy matoa no nibodin'ny tranony ary rehefa imbetsaka ny tory azy teny amin'ny Zandary. Tsy afa-miala amin'ny fianakaviana ny zanak'adala ary efa misy fanoharana nataon'i Jesosy mikasika izany ao anaty Baiboly. Na izany miavaka ny an'ity iray mpianakaviana iray ity satria ny zanany vavy matoa tsy vitany hoe andova-mbola velona fa efa nitory azy imbetsaka teny amin'ny fitarana sy ny Zandary. Ny trano izay nohareniny reniny tao anatin'ny taona maro no alainy io zanany io. Niezaka nitazona io fijaliana io izy nandritra ny taona maro ary ny amafy zany ny taona 2024 saingy efa tsy zaka intsony ny zava-misy ankehitriny. Manova sy manimba zavatra ny vola hoy ity renim-pianakaviana ity sady latsy sadranomaso. Fitoriana zany nandehanako ntomany kodolo reo zandalo maniatso ara valopolo taona avy tsy mba olo-kafa tia mitory ary sefoa fa zanaka natera vavy matoa velomiko velona trano anankitelo ngeza be na polisy nanatitra convocation teny ara-mahafantatra azy ny olona rehetra mampalahelo namozako ny zanako vavy emo nalahelo aho le zanako nalahelo aho dia tarika letompo dia maty tamin'ny volana me mafy ataoko fa na misy ray aman-dreny mitondra an'izao mety tsy mitovy an'izao ka misy azo angavy olona velomina izy anako velomina izy ka dia zay netsoko anareo aho dia miatso ny fitondram-panjakana mba hijery an'izao zava-misy amiko izao mba hijery le tompoko efa 70 taona ankehitriny mba hoe isitraka kely an'le mba haritànako nefa nizao manjo hafa dia akehika mpitondram-panjakana miantso vonjy aho miantso anareo mpitondram-panjakana ankehitriny. Raha ny tantara ny taona 3 sy 7 izy no nangataka ny tany-panjakana misy azy
rehefa azo nangataka ny anangana tsena ivarotana izy. Taorin'izay nangataka tamin'ny jirama fa apiditra jiro. Nilaza ny jirama fa tsy maintsy trano andurany vao afaka mahazo compteur. Rehefa izay io zanany vavy matoy io napetraka sy nivarotra tao amin'ilay trano amin'ny mahatrano manakaiky tsena azy. Rehefa nalainy reniny ny trano tsy nomeny intsony ka izao niteraka olana goavana izao. Vao tsela akory niditra mboletra tao amin'ilay trano io zanany io ary izy indray avy eo no nitory teny amin'ny ady eloka be vava teny fiadanana raha ny fitarainana voaray hatrany. Pitsoany teto niditra tato izy niditra kely niatso ny avoka hoay pitsoa le zanako an'le trano mety raha mandanaingana maka oisia dia laka oisia zany jery an'ny trano vakiny izy nijery andreo akizy eo reo koa le oisia. Avy eo le avoka amin'izay napiditra azy any amin'ny BC nahiditra tany amin'ny BC le famakina dra dia tany voato tany amin'ny BC tany izy. Rehefa voato tany izy tsy haiko izay anina fa ela be vao vary ela be dia nikitian'le avoka tany moa ay le izy nataon'le nanao akety tao ohatrany tsy nirary fananokely tao satria mety izy malala olo. Dia avy eo amin'izay hiakatra amin'izay ny fitsarana rehefa tonga te hitany ray ny ty lena makitrano izy nitoriny teny amin'ny tery amin'ny fiadanana indray teny nitoriny indray izay efatra mianaka zanako teny dady izy dia natao aketo teny fiadanana indray eloka be vava hoe namaky ny trano niditra keriny sitona lakile zay ho fitorinana apetrany teny zay moa lavinay daholo zany satria zavatra tsy mara dia io izy io andeha fitsarana io hoe lay tambatra zany ny teny amin'ny BC sy le tia fiadanana dia io niakatra fitsarana io zay efa tany aparke zay natao aketo dia niakatra fitsarana tamin'ny 15 tamin'ny 11 tamin'ny latsinainy kanjo moa le avoka fitsapaka nanatrika fa nisy fahoriana tampoka teo saika anao ny audience ny voatso izy dia o zay tsy miconcentré an'io ozy izy fa miloitsika eo dia niakatra dia zao dia voatery nanao an'iny anina tamin'ny an'iny satria roa taona latsaka zany zao ny tranoko mihitsy nefa tokony mba andraisako fivelomanao any ary za tsy mbola nizara fananana satria enina menadaza reo zanako enina menada ataoko ahoana n'izy rerinao ameko ny trano. Manova zavatra ny vola hoy ity renim-pianakaviana ity ny taraina ary very tanteraka ny asina mahareniny teraka vokatr'izay. Raha ny fanazavana trany nandritra ny 20 taona no mipetraka sy nivaritra teo io zanany vavy io navitany trano lehibe misa 3 izany hoy ity reniny ity. Ny magaga hoy izy ny ahy indray no kasainy alaina amin'izao fotoana. Mahakasika ilay tranga mamofady tany Andilamena dia eriseritra nisy fanolanana no nataony ilay lehilahy 70 taona ny vadiny voatetraka araka izany nanao fitarainana teo anivony vovonana miady amin'ny eriseritra ao Andilamena ny renin'ilay vehivavy niarany eriseritra ity farany izay nitondra takaitra goavana raha ny fanazavana. Lehilahy 70 taona no nanolana sy nanao eriseritra tamin'ny vadiny voateraka tao Andilamena ary vaky nandositra rehefa ininy fa nitory ilay niarany eriseritra. Nanao fikaroana ny zandary ka tratehaka ny 7 martsa lasa teo ity lehilahy navandoza ity. Marina fa io herisetra aranofo izay nataon'io lehilahy io dia nitondra takaitra ho an'ilay vehivavy izay nikaran'izay satria ny vonto ny fivavian'ilay vehivavy ary mbola mandeha raha mandraka kehitriny. Efa voasambotra moa ilay navandoza ary aorian'ny famotorana izay atao azy dia atolotra ny fampanoavana. Eto dia ampahafantarina isika rehetra fa ny gendarmeria dia miaro ho antoky ny fampandrosoana ifotony satria fantatsika tokoa fa tsy misy ny fampandrosoana raha tsy mandry fahalemana ny tany ary tsy maintsy adivana izay tsy fandriam-pahalemana izay ho an'ny fanolanana manokana moa dia hantsy tanterina fa
mipetraka ilay tolérance 0 na tsisy famindrapoa fa izay manatanteraka izay dia tsy maintsy atolotra ny fampanoavana ary tsy maintsy ampiarina amin'ny ihany koa ny lalàna. Tany amin'ny fovonana miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy izay manana ratsa mangaika ao amin'ny distrika Nandilamina no nanao fitarainana ilay niaran'ny herisetra ka izy ireo no nitondra ny fitarainana teny amin'ny mpitandro filaminana. Mahasofahana tokoa ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy amin'izao fotoana izao. Maro amin'izy ireny no tsy mitaraina fa mijanona any amin'ny toerana misy azy ihany ny fiarovana ny tenany sy ny zanany. Misy ihany koa nefa ny tonga mitaraina midododa aty aminay vovonana miady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy izay tranga hitantsika androany mahakasika ny fanoloana ny mpijery ao an-trano izay manozongozona tokoa ny zon'ny vehivavy izay indrindra ny antom-pisiny ny plateforme miady amin'ny herisetra hiady ny zo an'ireny vehivavy hiara ny herisetra any atokantrano. Natolotra ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana Ambatondrazaka io maraina io ilay lehilahy na vanin-doza. Fitaizana ny vahoaka ny tokony ametrahana politika matopaika amin'ity resaka fanolanana ity fa tsy raviraviana tetina toy ny zava-misy ataon'ny fanjakana ankehitriny izay tsy hita be ihany. Mbava amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia tao anatin'ny medaly misy 10 azon'ireo mpikatroka karate avy amin'ny ligue paritra karate Boeny nandritra ny championnat national karate izay natao tamin'ny fiandohan'ny volana martsa teo taty Antananarivo dia medaly volamena misy 2 no azon'ny kluba iray ka nisy ny lanonana fandraisana ireo ankizy sokajy minima sy Benjamin izay nahazo izany ny farany herinandro teo. Anja Robert Kolomajanga. Nitondra vokatra tsara teo amin'ny tontolon'ny karate ho an'ny faritra Boeny sy ny ligue paritra ny karate ary ny club Wakama izay misy azy ireo eto Mahajanga itsito ho an'ny Johannes Ariane izay nahazo ny medaly volamena teo amin'ny sokajy Benjamin sy Yaina Nantsoina Faltine izay nahazo ny medaly volamena ihany koa ho an'ny sokajy minime. Amboara izay azon'izy mirahalahy kely ireto nandritra ny championnat de Madagascar ny karate izay natao tao Antananarivo ny iray ny roa ary ny fatelo ny volana martsa teo. Faly miarahaba ny zanakatsika avy eto amin'ny faritra Boeny izay nanotrana champion de Madagascar tanty ary nahazoantsika vokatra tsara teto an-tampon-tanàna Mahajanga satria misy anankifolo izay nahazoantsika vokatra. Ny ato amin'ny ligue Boeny zany miezaka foana mitsakaraka ny hevitra mba hapatsara ny karate eto amin'ny faritra Boeny. Afaka miaraka tsara ny fianarana sy ny karate izay mitondra fahatokisantena sy ny fifehezantena ho an'ny ankizy izay manao azy raha ny fanazavana. Manentana ny ray aman-dreny rehetra izay mananjanaka na mbola kely na efa lehibe ho tonga hanontrona hanao an'ity discipline ny karate do ity. Fitaizana ara-panatanjahantena izay mitaiza ny vatana, ny saina, ny fanahy izy. Afaka miaraka tsara ny fanaovana karate sy ny fianarana ny ampianarana izay no averimberinay hatramin'izay ka manentana anareo amin'ireny eto Mahajanga hiditra amin'ny club izay misy maro ny club eto Mahajanga misy style maromaro ary azo idirana daholo satria mitaiza tanora ary mahatratra ny tanjona izay napetraka ny fédération daholo ny club rehetra. Tsy mitsahatra miroborobo ny karate eto Mahajanga. Miisa 10 noho izany ny medaly noentin'ireo mpikatroka izay niatrika ny championnat de Madagascar ny karate tany Antananarivo ny fiandohan'ny volana martsa teo. Ankoatr'izay ho tanterahina eto Mahajanga ny 7 ny 70 ary ny 1 ny volana aprily izao ny challenge sambizao andia ny 70 izay ionan'ireo kluba kalaza mpikatroka karate manerana ny Madagasikara. Amin'ny maresaka avy any ivelany ny ainga tao Virginie androany alarobiny samby voalohany nitondra fanampinaran-tsakafo ho an'ny bande de Gaza hatramin'izay 5 volana ny atombohan'ny ady teo amin'ny Israel sy Hamas izay ny aina anohanana sy tsy fanjarian-tsakafo mihoapampana ireo mponina tany antoerana. Fanamparanjavana hita fitinokolono amin'ny sariny France 24. Samby lehibe miisa 4 no niainga atao amin'ny tobo miaramila an-dranomasina ao Virginie ho an'ny bande de Gaza androany. Nisy ny fanamboarana tetezana eny an-dranomasina Vonjomaiky any antoerana ahafana manome izay fanampiana avy amin'ny Amerikanina izay. Anjatony miaramila niaraka ity sambo ity ahafana manamboatra io tetezana eny an-dranomasina io.
tanjona amin'ny tetikasany fizarana fanampiana amin'ny endriny vaovao ity ahafana mizara sakafo sy rano hatramin'ny 2 isa rano fanazavana anatin'ny 10 andro no anatanterahana ny fahavitany fotodrafitrasa faharetan'ny fanamboarana izay nambaran'ireo mpisehatra amin'ny fanampianany mahaolona fa lava sy ela oharina amin'ny zava-misy ao Gaza. Nambaran'ny lehibe ny diplomaty eropeana manoloana izany fa fanahinina atao ny manakana ireo fanampiana amin'ny alalan'ny fitaterana an-tanety ao Gaza ary paikadin'izy ireo amin'izao ady izao ny fampitomboana ny anohanana any an-toerana. Raha tato anatin'ny androitsitsy nojereny nitohatra ny fandefasana fanampiana ao Gaza saingy mbola tsy ampy ho an'ireo mponina izany. Mifadratra indray tomboky lasy tomboky vavy ny fampahalalambavao tamin'ity anio ity isorana feny ianao nanjo izany hatramin'ny farany rahampitso amin'ny ora mahazatra dia mamy fotoananao eto indray ny tenako sy ny ekipa ny fampahalalambavao mandra-piona dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mi Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.